Anapaka lalandava ao amponareo any ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Amen. Miseho amin'izay tiany ny voninahitr'Andriamanitra. Miseho amin'izay tiany ny voninahitr'Andriamanitra. Deoteronomia 4 andininy faha 2:30 hatramin'ny faha 70. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa anontaniho ange ny andro lasa izay teo alohanao hatramin'ny andro izay namoronan'Andriamanitra olombelona tetỳ ambonin'ny tany, ary hatramin'ny faravodilanitra manodidina raha mba nisy zavatra lehibe tahaka izany na mba efa nisy re tahaka izany. Moa efa nisy firenena nandreny feon'Andriamanitra ny teny tao amin'ny afo tahaka ny efa harenao ka velona ihany. Moa efa nanandrana andeha haka firenena ho azy avy amin'ny firenena hafa va Andriamanitra amin'ny fizahan-toetra sy ny famantarana sy ny fahagagana sy ny ady sy ny tanana mahery sy ny sandrina indra ary ny fampitahorana lehibe araka izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitra reo anareo tany Egipta teo masonareo. Ianao no nampahitan'izany mba ahafantaranao fa Jehovah no Andriamanitra, fa tsy misy afa-tsy izy. Avy tany an-danitra no nampandrenesany anao ny feony, ananarany anao, ary teo ambonin'ny tany no nanehoany anao ny afony lehibe, ary ny teniny efa renao avy tao amin'ny afovoan'ny afo. Ary satria tiany razanao izy ka nifidiny zanany andimby azy, dia izy no nitondra anao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny heriny lehibe, androahany eo anoloanao firenena maro izay lehibe sy mahery no ianao, mba ampidirany anao sy hanomezany anao ny taniny ho lova tahaka ny amin'izao anio izao. Koa aoka ho fantatrao anio, ka tsarovy ao am-ponao fa Jehovah no Andriamanitrao any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany, ka tsy misy afa-tsy izy. Dia tandremo ny lalàny sy ny didiny izay andiko anao anio, mba hahita soa ianao sy ny taranakao andimby anao, ary mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao ho anao mandrakizay. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Miseho amin'izay tiany ny voninahitr'Andriamanitra. Niseho tamin'ny Mosesy dia tamin'ny zanak'Israely io voninahitr'Andriamanitra io rehefa hanome azy ireo ny didy 10 Andriamanitra. Didy 10 izay natao indrindra ho fiarovana azy ireo hitondra azy ho any amin'ilay tany Kanana, ilay tany holovana, ary mba hahafahan'izy ireo miaina sy mivelona ao amin'izany tany fampanantenana izany. Dia indro niseho tamin'izy ireo Andriamanitra. Ny tena marina, tsy misy mihitsy na iza eto ambonin'ny tany, voalaza eto mihitsy hoe hatramin'ny fahariana aza, tsy misy mahita an'Andriamanitra. Izay rehetra mahita ny tavan'Andriamanitra dia atao maty tokoa. Lehibe loatra mantsy ny voninahitr'Andriamanitra, ary eto dia hita kosa fa nasehon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely na mivantana na ankolaka izany. Aseho eto fa niseho tamin'izy ireo ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny fiarovana azy tamin'ny fizahan-toetra sy ny fitsapana mahamay izay nosedrain'izy ireo tany Egipta,
ary dia ny voninahitr'Andriamanitra no nitondra azy ireo na nafaka azy ireo avy any amin'ny tany Egipta, nipita ny ranomasina mena, andeha ho any amakivaky ny tany efitra ary ho tody-soa any amin'ny tany Kanana. Io voninahitr'Andriamanitra io ihany no niseho tamin'izy ireo ato anefitra ka mampiomana azy ireo handray ny lalàna na ny didy folo avy amin'Andriamanitra. Voalaza mihitsy fa nahita ny tavan'Andriamanitra izy ireo. Hoy ny voalaza ato manao hoe rehefa avy nameny didy folo amin'ny Exodosy 4:20 dia hoy ny voalaza hoe ny olona rehetra nandreny kotrokorana sy ny feon'ny anjomara ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka, ary no nahita izany ny olona dia tora-kovitra izy ka nijanona teny lavitra eny. Dia hoy izy tamin'i Mosesy, anao ihany no hiteny aminay dia hiaino izay fa aza Andriamanitra no miteny aminay fa nirao maty izahay. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo. Dia indro niseho tamin'izy ireo Andriamanitra. Fa eto amin'ity mofinaina ity dia ambara fa mariky ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo zany. Zao ny voalazany eo amin'ny andininy 5:30 manao hoe ianao no nampahitany izany mba hafantaranao fa Jehovah no Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary andininy 7:30 ary satria tia ny razanao izy dia nifidy ny zanany mandimby azy. Fitiavan'Andriamanitra manokana ny zanak'Israely no indro nisehony sy nampahitany ny voninahitr'Andriamanitra. Ho tsapany zanak'Israely fa natoy inona lalana lalovany dia tia azy Andriamanitra. Nandalo fizahan-toetra, nandalo famantarana sy fahagagana, nandalo ady sy tanana mahery, sanjona indritra sy fampitahorana lehibe izy ireo, fa Andriamanitra teo aminy mariky ny fitiavana azy. Ary mba ho fantatra izy ireo fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jehovah. Indro miverina mihitsy zany teny zany eto, manao hoe Jehovah n'Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Dia mbola miverina ihany eo amin'ny andininy 7:30 hoe Jehovah n'Andriamanitra ny amin'ny lanitra ambony sy ny amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsy izy. Ravako malala ao amin'ny Tompo, izany fitiavana lehibe loatra izany efa notanteran'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy zanany koa aza. Dia indro maneho zany fitiavana zany izy ka nanolotra hatramin'ny zanaka lahy matohany, ny zanaka lahy tokana mba ho famonjena izao tontolo izao. Dia mampamirapiratra ny tavany amin'izao tontolo izao, mamonjy ny azy Andriamanitra, mampamirapiratra ny voninahiny amin'izay tiany. Tatsika ohatra raha niakatra tany an-tendrombohitra Jesosy niova tany dia mpianatra 3 lahy ihany no tiany nanehoany ny voninahiny. Ary ahafahantsika mandray lesona lehibe koa zany fa tsy anjarantsika olombelona na oviana no mitady na mikatsaka io voninahitr'Andriamanitra io. Tsy anjarantsika no misikotra na mikaroka izay ahitana ny voninahitr'Andriamanitra. An'Andriamanitra zany, anjaran'izy Andriamanitra no mampiseho azy amintsika, indrindra amin'izay tiany. Tsy ezaka manokana ataon'ny olombelona, tsy dingana na ambaratonga na misy ambaratonga tadiavina ahafahana mampipotra ny voninahitr'Andriamanitra, fa an'Andriamanitra zany dia manam-pahefana amin'izay tiany izy ary dia indro mampiseho izany. Ary zany koa
no anehoan'Andriamanitra mandrakariva ny voninahiny amintsika. Izay tiany no anehoan'ny voninahiny, izay malalany no anehoan'ny heriny, koa mankatoava ny didiny, mankatoava ny lalàna. Zany no tadiaviny mandrakariva dia hoy izy dia ho maro andro ianao eo amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho lovanao. Dia hoan'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay raha mbola afaka nandre indray ny feon'ny filazantsara, ny mari-pitiavana izay nomenao anay, indrindra ny faratapon'izany tao amin'i Jesosy Kristy zokinay. Ankehitriny izay Tompo dia resy lahatra, miondrika eo ambany ny fitiavanao, ka dia vonina anambara eto anatrehanao ny fankatoavanay ny didy sy ny lalànao Andriamanitra. Apetrakay eo ambany fahasoavanao ny fiainanay, ny fanomponay, ny andraikitra izay nomenao anay tsiraray avy. Dia mitondram-bavaka zahay ireo rehetra nomenao andraikitra eo anivon'ny fiangonanao, araka ny fanomezam-pahasoavany tsiraray avy, ny mpitandrina, ny dekona, ny loholona, ny mpiandry, ireo tompon'andraikitra samy hafa ao anatin'ny fiangonana, mampandroso sy mampandeha ny fiainan'ny fiangonana. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.